Nahitana tranganaretina FVR izay aretina mpahazo ny omby nefa mety mifindra amin'ny olombelona sy areti-koditra mahazo ny omby tatoato tany amin'ny faritra Diana sy ny faritra Vatovavy. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Tsara efa bizarana amintsika aloha fa ny vanim-potoana fisian'ny orana sy fahavaratra ohatr'izao no anisan'ny tena vanim-potoana mampirongatra an'ireo karazana aretina rehetra mpahazo ny biby fiompitsika. Indrindra fa ny mpahazo an'ireny omby sy ondry amanosy ireny. Ho an'ilay aretina misy any amin'ny faritra Diana ohatra zao dia mahareti-koditra anazy dia azo avy amin'ireo ataontsika hoe insecte vecteur mifindra amin'ny alalan'ny moka. Misy karazany roa izy ireo fa mbola tsy voamarina amin'izao fotoana izao fa nazanona zany tsy manakana zany ny eto ministera hitondra an'ireo ataontsika hoe protocole misy anankitelo izay efa naparitaka amin'ireo docteur vétérinaire mba ahafahan'izy ireo mandray andraikitra sy mifanometanana mipiompy hiadina amin'izany. Raha ohatra ka ny atotanisa no zaraina amintsika dia misy eo amin'ny 790 eo ao amin'ny faritra Diana zany ao anatina district anankitelo dia i Diego 2 zay ny ao Ambanja ary ny any Anosy no nahitana ny omby misy an'io areti-koditra miseho hitantsika mivezivezy io. 70 amin'ireo no efa namony ainy moa zany maty noho ny tsy rahatrarana n'ilay biby fiompy fitsaboana ara-potoana. Ny ankoatr'izay moa zany araka nambarako teo ny protocole efa miparitaka any amin'ny docteur vétérinaire any dia efa nahitana hoe izay rehetra mandalo an'io fitsaboana io zany dia efa sitrana somatsara avokoa. Maladie vectorielle n'ilay maladie areti-koditra hitantsika io dia efa atao ihany koa zany zao ny fanentanana any amin'ny faritra Diana ny amin'ny ady amin'izay karazana moka mamparitaka amin'izay aretina zay eo voalohany indrindra ny fiadina amin'ireo lobolobo ny fanotofana n'ireo rano izay toerana rehetra ina iren'ireo karazana moka mampifindra aretina reo zany dia efa manao an'izay etsika zay any amin'iny faritra Diana iny. Ny ankoatran'izay moa zany dia ny fanamafisana ny ataontsika hoe hery fiarovana amin'ireny biby fiompy ireny dia ny eto anivon'ny ministère moa zany sy amin'ny alalan'ny direction service vétérinaire dia efa andefa any amin'ireny district voakasika ireny biovitamine na biovite amin'izay dose ilaindrareo any amin'ny faritra mba ahafahana mandray anjara zany amin'ny fampiakarana an'izay hery fiarovana hiadina amin'izay valana retina zay. Ny ankoatr'izay moa zany dia mety ihany koa ny ataontsika hoe lutte active atao amin'ny zay biby zay na ny biby manodidina an'izy ireo mba ahafahana mametra ny fifindrany zay aretina zay dia eo ihany koa ny fizarana an'ireo ataontsika hoe antiparasite hiadina amin'ireo parasite manaikitra an'ireny biby ireny ka mahatonga an'izay fifindrana aretina zay. Mahakasika ny FVR kosa indray dia iantsika hoe nisy tranga tamin'iny volana janoary iny omby 20 maty tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany eo Mananjary zany sy tany amin'ny district ny Nosy-Variky. Hatreto aloha dia mbola mijanona zany ho fiahihina fotsiny izany valina aretina zany ary efa nangalana nanaovana prélèvement zany nalefa amin'ny Institut Pasteur de Madagascar mba ahafahana manamarina an'izay trangana aretina zay. Fa na izany na tsy zany mbola tatitra azo avy amin'ireo ataontsika hoe agent communautaire de santé publique zany hoe mpiara-miasa amintsika avy anivon'ny ministère amin'ny fahasalamana zany no nahafahana nahazo an'ireo agnim-baovao ireo sy nahafahana ihany koa nandefa nidina anifotony an'ireo technicien sy ireo docteur vétérinaire mba nahafahana ny vérifier an'izay fisina trangana aretina FVR zay. Ny tamin'ny taona teo aloha moa zany dia efa voamarina fa tsy FVR ilay aretina misy ary ilay areti-koditra kosa dia na ilay izy ilay aretina atao hoe dermatose nodulaire zany na ilay dermatophilose izay tiana ny manamarika fa voalohany indrindra dia tsy aretina izy io avy amin'ny biby afaka mifindra amin'ny olona fa areti-koditra tsotra ohatry ny areti-koditra rehetra ireny ary ananany technicien antsika fahalalana sy fahaiza-manao tsara ny mitsabo an'izany aretina azo avy amin'ny kaikitry moka zany.
araky ny fanentanana azy tsika moa zany ohatrany fikirakirana ny fahasalamana rehetra ihany dia tsy azo atao ny mandray fanapa-kevitra na manao ataontsika hoe dokotera-tena moa fiantsoantsika anazy fa toromarika omena ny tokony anantonana foana nireo mpitsabo biby na ireo docteur vétérinaire sy ny mpiara-miasa aminazy raha ohatra ka hoe mahita tranga na aretina na trangan-javatra mampiaya amin'ny biby fiompy ho an'ny toana sy tosika omeny avy eto anivo ministère moa zany ny resaka n'ilay vitamine teo na ilay fampiakarana ny hery fiarovana ny resaka ihany koa n'ilay bolus antiparasitaire dia ireo toana avy aty amin'ny ministère reo rehefa lefa eny anivon'ny fitaleovam-paritra alefa ihany koa eny anivon'ireny vétérinaire sanitaire reny dia fantatsika tsara fa mety misedra olana ny mpiompy ka mba hafahana manamaivana zany sy manohana an'izy ireo amin'ilay fandraisana an-tanana ny biby fiompiny dia maimaim-pony reo fanafody ireo avy aty anivon'ny ministère zany nefa tsy midika hoe raha misy mpiompy hafa tsy hamarin'ilay docteur vétérinaire ny victime anazy amin'ilay passage n'ilay maladie dia tsy maintsy miezaka ihany koa reny mpiompy reny mandray anjara amin'ny fikarakarany biby fa io akory tsy hoe ho an'izay biby rehetra misy ao anatin'ilay faritra dia azo an'io avokoa fa izay ataontsika hoe sendra ny tampoka sy hiaran'izay aretina zay ao anatina fotoana tampoka sy tsy nampoizina zany no men'ny avy eto anivo ministère an'izay toana zay toky azo men'ny ministère aloha zany dia voalohany indrindra efa mandray andraikitra ny tompona andraikitra maro isatsokajiny mba ho naman'ireo tatsaha-piompy hiara hiatrika ny fandalovana ataontsika hoe valana retina ohatr'izay ary ataontsika hoe fandraisana andraikitra fototra moa zany dia miainga avy amin'izay ataontsika hoe fanentanana zay mba ahafahany tsirairay avy mandray andraikitra satria aretina azo soroana tsara io ary aretina tsy ahina ifindra amin'ny olombelona fa kosa ny tena zavatra tena hoe anentanana ny tsirairay avy zany mba andray andraikitra dia ilay fatiantoka ara ekonomika terak'ilay fienahany lanjan'ilay biby ohatra na ataontsika hoe ilay tsy maintsy fividianana fanafody amin'ny fandraisana an-tanana ny fitsabonan'ilay biby na ihany koa fahafatesan'ireny biby fiompy reny zay zany no iangaviana tolo-tanana avy amin'ireo mpiompy mba tsy hafahafa nantona ny sampandraraparitra misahana fiompiana tsy hafahafa ihany koa nantona an'ireo docteur vétérinaire zay mpiara-miasa aminy fa aretina azo tsaboana tsara io ary tsotra kely amin'ny tsabo biby mandray an-tanana n'ilay aretina